Mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tontolo andrenivohitra ny orinasa Seimady. Asa mivaingana nataon'ity orinasa ity ny fanadiovana ny lakan-drano C3 Andriatany 67 hektara avaratra andrefana. Dia jerentsika avy hatrany ny fanadidina mahakasika izay. Ny orinasa Seimady dia mirotsaka mivantana sy maritro amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka amin'ny alalan'ny fanatsarana ny tontolo andrenivohitra. Ho fanambarina izany dia miroso avy hatrany amin'ny asa tana maro fandraisana andraikitra niaraka tamin'ny UNHABITAT sy ny APIPA mpiara-miombonantoka amin'ny orinasa ity. Natao tamin'izany ny fikaohana ny lakan-drano sy ireo fantsona, ny fanalana ireo akora tsy mety levona ara-boajanahary, ny fandratsana ireo tao amandravina mitaritarika amin'ny rano, ny fanongotana ny lobolobo zava-maniry mitahiry loto manamaimbo ny manodidina ikotrehan'ny aretina isan-karazany. Nanatanterahana ny asa fanadiovana moa ny lakan-drano C3 Andriatany eny 67 hektara avaratra andrefana. Ity tetikasa maritra ity dia nafahan'ny UNHABITAT sy ny APIPA nanome fiofanana sy napitatra efa teknika eo amin'ny sehatra ny fitandrona ny fahadiovana sy fikarakarana ny tontolo andrenivohitra ireo mponina amin'ny faritra 67 hektara iny.